Matthew toko fafito dia manomboka eo amin'ny andinany faha-raika amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matthew toko fafito andinany faha-raika amby roapolo manomboka hatramin'ny andinany fahatelo amby roapolo. Anisan'ny verse mafy indrindra ato anatin'ny Baiboly ity verse ity. Verse anankitelo ity no anisan'ny verse mafy indrindra ato anatin'ny Baiboly dia ity no nomeny Jesosy atsika androany. Averiko anisan'ny verse mafy indrindra, mafonja indrindra ato anatin'ny Baiboly ity verse ity. Fa ity no nomeny Jesosy atsika androany. Asiotsikitsika kely zao na manao iteny aminao Jesosy androany. Teneny zay mbola tsy nitenenanao, iteny amin'se Jesosy androany. Andao mba hiaraka amin'izao fotoana zao. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay ihany an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amina maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Ity no anisan'ny verse mafy tsy tiana ho enona, tsy tiana ho renesina indraindray kanefa tsy azo ialana ihany koa, fa i Jesosy no miteny an'ity zavatra ity. I Jesosy no miteny an'ity zavatra ity. Misy olona maro be indray androany raha lasana vavy malala. Olona maro be indray androany zay, olona nahavita asan'Andriamanitra maro teto ambonin'ny tany. Nampiasain'Andriamanitra ny asan'ny herin'Andriamanitra, naminany tamin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tamin'ny anaran'i Satana, tsy tamin'ny anaran'ny tenany. Mahalala zava-miafina amin'ny fiainan'ny olona, mahalala anaran'ny olona, mahalala numéro telefonina ny olona, CIN-ny olona, numéro na passeportny olona, adresiny olona, ny lasany olona, ny anketrin'ny olona, ny hoaviny olona, mahalala ny zavatra afenina, zany ny atao hoe faminaniana, manome taridalana olona hoe zao atao. Ny sasany indray navita namoaka demonia maro, navita croisade lehibe, navory olona amanarivony, mety ho amanaliny, mety ho amanetsiny, nanao délivrance tamin'ny anaran'i Jesosy. Nanroka devoly, nanasitrana, navita asa lehibe maro tamin'ny anaran'i Jesosy. Indray andro anefa misy zavatra tsy ampoizina, misy zavatra tsy ampoizina indray andro iseho eo anatrehan'i Jesosy daholy amin'ny andro zay idirana ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nanantena andova lanitra, nanantena ho any amin'ny fiainana mandrakizay, satria misy toerana roa izay ray am'ireo tsy maintsy alehan'ny olona indray andro. Ny anankiray farihy mirehatra afo sy solofara, izay atsoy ny malagasy hoe afo be. Ny malagasy ihany no miantso azy hoe afo be. Farihy izy io, ohatran'ny ranomasina,
fa afo solo fara, solo fara, maimbo mamay miredaka ny afo, midadasika ohatra io ranomasina io mbola kely io, dia tsy andaniny ray misy an'ilay tanàna masina, ilay paradisa, ilay Jerosalema vaovao, ilay fiainana mandrakizay. Ray am'ireo ny tsy maintsy hovantanin'ny olona, fa tsisy toerana ankoatran'io toerana roa eo. Indray andro Jesosy hijoro, hiteny, na i Jesosy andefa ny olona any amin'izany afo izany, na i Jesosy apiditra ny olona amin'izany paradisa izany. Tsy angano zany, tsy angano zany. Ary arakaraky ny hatsapatsika n'Andriamanitra miasa eto no mampamarina an'izany zavatra zany. Ary tiako ny milaza aminareo fa izay asa rehetra mitranga eto ka mahavariana, tsy izany manao azy, fa io Jesosy miteny ato anatin'io Baiboly io. Izy no manao an'io, ary izy no miteny an'ity zavatra ity. Rahalahy sy ara-bavimalala hoe indray andro isy olona maro diso fanantenana, isy olona maro tsy anam-po mihitsy. Ka ilazany Jesosy hoe mela amiko ianareo, fa tsy fantatra ianareo atra zay mpanomeloka ianareo. Gaga ireo olona ireo, ary jereo ny fanontaniana napetrany, fanontaniana olona gaga. Izahay anga tsy efa naminany tamin'ny anaranao, tsy fanahinao anga ny tao anatinay, tsy nanompo devoly fa ianao no tompoinay. Izahay anga tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao, nampiasainao tamina délivrance, napiditra olona maro tao ambalanao. Izahay anga tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao, fa hoana zay no hiala eo anatrehanao, fa hoana zay no hoany amin'ny afo. Ianao no tompoinay, nefa hoany amin'ny afo izahay, fa hoana tsy fantatro nareo. Tsy hoe zao nareo vao tsy fantatro, fa hatrizay nareo tsy fantatro. Mpanao meloka ianareo. Rahalahy sy anabavy, misy ny atao hoe tanan'Andriamanitra, fa misy ny atao hoe tavan'Andriamanitra. Ireto olona ireto zay warina ireto dia olona tsy nahita ny tavan'Andriamanitra, tsy niaraka tamin'i Jesosy, fa niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra. Tsy ny tavan'Andriamanitra no hitany, fa ny tanan'Andriamanitra no hitany. Miasa ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, voata izy satria eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Maro ny olona tonga ao anaty fiangonana satria eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Sitrana ny marary satria eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Lasa lavitra satria eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Ny ositr'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra. Fa olona tsy ary nanana fiombonana tamin'i Jesosy, tsy ary nahita ny tavan'i Jesosy, tsy ary niaina tamin'ilay persona atao hoe Jesosy Kristy. Nanao an'i Jesosy ho toy ny moteur hoe mesa Jesosy, fa tsy nanao an'i Jesosy ho persona iarahana sy ho tiavina ary ankamamina. Ary zay no mahatonga androany somary nandamin zavatra kely teo. Mety ianao to lasa nasika tady zany, andamin zavatra io, mba tsy ho anisan'ny olona diso fanantenana sasy ianao indray andro lasa nabavy malala. Ary zany mahatonga manome lalana aza manketo raha tsy tianao no fezinao amin'ny tompo, satria ny tanjotsika dia hiditra amin'ny olanitra io. Tsy ny ampiasain'i Jesosy eto ihany, tsy ny anambola eto ihany, tsy ny alaza eto ihany, tsy ny avita trano eto ihany, tsy ny hoany andafy eto ihany, tsy ny aroka devoly eto ihany, tsy ny anana fanomezam-pahasoavana ihany, fa hiaraka amin'i Jesosy isan'andro isan'andro mandra-piaviny, ary raha toaka izy akariny ianao raha lasa nabavy malala. Halleluja, halleluja. Raha lasa nabavy za ko tapa-kevitra, tsy apiditra olona ny an-danitra zany, fa za mihitsy koa no hoany.
ary za misaotra ny tompo raha neto ny tompony ala teto ny fadianina indray andro iny satria na hery vaika loatra ny herin'i Jesosy teto dia misaotra ny tompo nopitsehan'ny tatenatiko enao koa ndana amin'ny fadianina enao koa ndana amin'ny fadianina satria ny rahalahy anankiray nasaiko ny fadianina araka ny bitsika reko tato anatiko enao koa ndana mandeha misaotra anao a Jesosy azonao moa ny antony nijaly loatra ny devoly teto tamin'iny karaha devoly ny jaly sy maintsy any amin'ny elony misy azy ka za mbola hitany any ahoana ny azo ana enao le nampijaly anatao tamin'iny daty iny to hitako aty ianao zany lasa nitady an'i Jesosy satria tsy herin'Andriamanitra no ilaiko fa i Jesosy no ilaiko ny herin'Andriamanitra tsy mahavoavonjy ny ositra tsy mahavoavonjy fa ny mezamasoavana tsy mahavoavonjy raha io ny faratampony aminao fery anao baba halleluja halleluja ny vavaka atao manomboka zao tsy ny ampiasainy ihany fa ny iaraka aminy ny ahita azy tario ao anao ny sitraponao tario ao anao ny sitraponao satria zay tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny raiko fanjakan'ny lanitra fa zay rehetra manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra rahalahy ranabavy iza moa itony roy koa tsy zay rehetra manao amiko hoe tompo efa tsara le mandeha mivavaka ny vavaka izy ny vavaka izy fa manao ny sitrapon'ny ray ve izy io manao ny sitrapon'ny ray ve izy io napahitana tamin'ity herinandro ity tsisy nezanezany resako an'izany na ny vadiko azy fa nareo miara-maheno androany satria ny zavatra rehetra tsy resahana ambady tsy ny zavatra rehetra ny resahana amin'olo napahitana zao ny zavatra nampahitany Jesosy anahy zavatra nampahitany Jesosy anahy misy olona raha miala amin'ity tany ity dia tonga amin'ny toerana anankiray any amin'ilay toerana iandrasana ny fanasaziana farany tsy mandehandeha dia zao ny zavatra nampahitana anahy zany ampahitana an'ireo olona marobe ampahitana an'ireo olona marobe zay efa any ambadiky ny fahafatesana dia ohatry ny ahoana loatra ty androany ohatry ny ahoana loatra ty androany ka tsy ho marobe ve ny olona hitako ato androany dia nahita olona mizara telo ilay toerana olona mangingina daholy dia misy mizana eo akaiky misy inona hoe zafady balance ohatry ny fandanjana poulet de chair olona mitoloky kely miaraka misy balance eo akaiky inona ny asan'iny balance andanjana ny asa nataony olanjaina ny asa nataonao samy miandro ny torony daholy raha lasy anabavy malala dieny mbola velona eto ambonin'ity tany ity alamininy zay zavatra tokony alamina rehetra eo amin'ny fiainanao fa tsy azo ialana eo anatrehan'Andriamanitra ninninona nataonao fa olanjaina ny asany ary misy afatra fito hoana fiangonana fito no meny Jesosy ao amin'ny boky Apokalipsy nakarina ho any an-danitra izy ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko voalohany fa tsy afapo izy fa mbola misy apôstôly anankiray no tehiriziny no velona na aritra Jona no anarany tsy afapo izy noho ny fitiavany olona noho ny fitiavana ny fiangonana zay nandatsahany rano satria io Jona io no apôstôly velona farany novonono io fa tsy maty zay natonga azy nygadraina tao amin'ny nosy Patmos satria tsy mety maty araka ny boky ny tantaram-piangonana fa tsy hitantsika ao amin'ny baiboly intsony nandrahoana tao anatina menaka mangotraka fa tsy mety maty satria azoniny Jesosy izy zay natonga azy natao sesitany fonjaina tao amin'ny nosy Patmos satria mbola misy afatra farany tiany Jesosy mbola ho ampitaina satria tsy tiany Jesosy very zasy ianao halleluja
tsy tiany Jesosy ho very zasy ianao. Nanafatra izy. Nisy taratasy fito nosoratana ho ana fiangonana fito samihafa tao Azia. Ary eo ireo taratasy fito ireo tsy maintsy misy an'ity fehezany teny ty hoe fantatra ny asanao. Ahoana hoe azafady? Fantatra ny asanao. Ianao tsy mahafantatra ny asako. Eto ihany aho fantatra vao miala eto tsy zavatra fantatra ny momba anahy. Halleluja. Na ny vadiko tsy mahafantatra ny zavatra rehetra momba anahy. Zavatra anaty eritreritro tsy fantany. Na izy tsy fantatra. Ianao koa tsy fantatra. Tsy fantatra. Sa azonao amidy. Azonao amarotana saka beloa. Azonao miteny za nankary nefa ianao nandeha tany. Fa i Jesosy mahafantatra anahy. I Jesosy mahafantatra anao. Halleluja. Ataovy ambony ohatr'izao ny tanana. Tenena hoe Jesosy eo miteny amiko androany. Teo voavonjy aho Jesosy eo. Te anisany olona hiditra amin'ny fanjakany ray aho Jesosy eo. Te hiditra amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Vonjeo ahy. Ataovy halleluja mafy be zany. Fantatra ny asanao izy. Fantatra ny nataonao. Fantatra ny aminao rehetra. Fantatra zany izy. Zany lazainy Jesosy. Fantatra tena nanatra teo izy. Miverena amin'ny asa nataonao voalohany. Miverena amin'le fitiavana voalohany iny. Miverena amin'le fatahoranao anaty tamin'ny voalohany. Miverena amin'le firetana tamin'ny voalohany. Miverena amin'izao miverena. Nasainy verina ny olona. Ary misy karazan'olona ihany koa tao Sardis. Hozy hoe ianao izy dia manana anarana ho velona kanjo maty ihany. Voasoratra ty ny anaranao ho velona ianao nefa ianao io jerena io ataonao io maty ianao io. Tamin'ny voalohany ianao ny rehetra tsara ty ny anaranao fa reo zavatra ataonao io maty ianao efa maty. Maty ianao fizy mbola velona ianao amin'izao aranofo fa maty ianao aty. Raha lasana bao so dia mba efa hainao zany maty ara-panahy zany. Mialatsiny ava famonjena ity androany ity raha lasana bao malala. So dia mba hainao zany maty zany. Ahoana moa le maty tsy mahare fahotana intsony. Ianao miaina amina zavatra tsy mety fa tsy renao tsony, tsy mampaninona anao tsony, tsy manenina ianao, tsy mitomany ianao, tsy mahatsapa fa ohatrany efa normal satria maty ianao. Maty ianao. Ny velona ny mahare marary. Ny velona ny mahare zavatra fa rehefa maty ny olona tsisy ninona reny intsony. Allô. Antaniny namanao mba nanenina ve anao rehefa nanao zavatra tsy mety hoe. Namazivazy an'ny pastera ny tovolahy anankiray. Mavesatra ny fahotana ry anaka. Mavesatra ny fahotana rehefa tapitra ny fotoana ny tovolahy tamin'ny pastera. Pastera, firy kilao moa zany fahotana mavesatra zany. Dia hozy pastera, raha misy olona maty eo anaka, asiana gonom-bary 50 kilao eo amboniny eo. Enony satria aiza koa ny hainao an'izany pastera dia tahaka izany koa. Satria efa maty ny olona tsy maheno an'iny raha maty ny fanahiny olona tsy maheno fahotanany olona. Ka zany tsy hainonao anazy anaka ozy hoe mavesatra satria maty ny fanahinao. Fa raha velona ny fanahinao vao misy tsy mety kely ny ataonao dia tsy mahazo aina ianao. Tady fomba hibebany ianao. Tady fomba handaminana ny momba anao amin'ny Jesosy ianao. Fa mahatonga anao manaram-po miaina ao anatina zavatra tsy mety, manao tsy mety nefa mahazo aina satria maty ianao. Hozy le ray iny tamin'ny zanakadala, zanany anankiray, ity zanako ity efa maty nefa velona indray. Ahoana no ilazany hoe maty? Niaraka tamina vehivavy janga maro be izy tany. Izy manefa satria manampola fa tsy matsiaro malahelo, tsy matsiaro manenina, tsy matsiaro mitomany, mahazo aina tsara. Maninona izay? Maty izay. Azafady, indramiko ianao iresaka amin'ny namanao fa lavitra na loatra izy. Maty ianao sa velona hoe? Nolaniny tamin'ny adalana ny fananany rainy izay tsy ny sasary anakory nefa ny rainy mbola velona fa izy mahazo aina tsara. Maninona izay? Maty izay.
Enao mahazo aina ao anatina lalana tsy izy io, maninona anao io? Maty anao io. Inona ny tadiavinao? Fahavelomana. Ary raha tonga eto raha lasana bavy malala, ry mpitarika rehetra na mpitarika fideranana fiankofana, tsy ambiance no ilayntsika eto, fa aim-panahy no ilayntsika eto. Amen ve zany? Tsy tonga eto tsika ny me ambiance, fa tonga eto tsika ny miaina ho an'ny fanahy. Possible misy ambiance fa tsisy aim-panahy. Raha ambiance ny tadiavana zay am-piangonana mandeha, ny ilaina ho anaty toriteny, tsy ambiance fa inona? Aina ho an'ny fanahinao. Ny fanahy velona mila omena aina, ny fanahy maty mila veloma. Ary androany sady anome aina ny fanahy velona, mamelona ny fanahy maty. Halleluja. Tsy ambiance zany tadiavintsika. Raha mandihy ianao tsy ambiance, fa famelomana fanahy. Raha tsapanao io ambiance zany nena zany, fa tsy firesaka famelomam-panahy, tonga dia ajanona tsy ao za zany. Ndana mitady an'ny Tompo, ndana mitady an'i Jesosy. Za tsy miteny tsy mety ny mandihy, fa rehefa velona ny fanahin'ilay zanaka anankiray, nisy inona tao an-trano iray, nisy dia tao. Tia zany ny olona mandihy, olona efa velona ny fanahiny, fa tsy miaraka miadalanao fanahinao maty rehefa io ianao mandihy ao. Tika zany tsy olana very amin'ny afo, tsy olana na very eny amin'ny elo, tsy olana, tsy olana, tsy olana. Aina ho an'izay mahazo azo ny tenin'Andriamanitra, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Raha lasaina bavy diny eo ny tenanao androany, maty ianao io sa velona. Raha maty ianao, velomiaingana ny fanahinao, miverena amin'Andriamanitra, miverena malaky amin'i Jesosy. Ary manome rekomandasyon amin'ity herinandro ity, manomboka amin'ny alatsinainy, samy manao fivadikana andro aman'alina arak'izay vitany, ho famelomana ny fanahinao, ho fanomezana aina ny fanahinao, ho fandinianao ny tenanao, ho fanitsinao ny lalanao, andro aman'alina arak'izay vitanao. Mavita 7 andro sy 7 alina anao tsara zany, 9 andro sy 9 alina tsara zany, 5 andro sy 5 alina tsara zany, 4 andro sy 4 alina tsara zany, 3 andro sy 3 alina tsara zany, 2 andro sy 2 alina tsara zany, 2 andro sy 2 alina farafahakeliny, fa tovy andro aman'alina jour et nuit, satria ny nofo, misy zavatra mila ampitena ao anatin'ny nofontsika ao. Misy zavatra tsy azonao isikana ao anatin'ny fivadikana amin'ny sakafo aminay riva io, fa misy karazana nofo mila toerana.